Eo amin'ny fiaraha-miasan'i Madagasikara amin'ny firenena vahiny kosa indray fitsidiana fanaovam-belomany filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina no nitanterahany maso ivondrovondrona Eoropeanina ny asa sy monina teto amintsika nandritra ny efataona Andriamatoa Leonidas Tezabsidis mazava ho azy ny fifampiresahana tao anatin'ny fiaraha-miasan'ny firenena samihafa no nivohitra tao anatin'izay fifanantonana izay. Niraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany maraina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha Andriamatoa Leonidas Tezabsidis maso ivoan'ny vondrona Eoropeanina miala sy monina eto Madagasikara. Fitsidiana fanaovam-belomany nataon'ity maso ivoa mizaka ny zoam-pirenena Grika ity rehefa avy niasa nandritra ny efataona teto Madagasikara. Nanao jery-todika amin'ny fiaraha-miasan'i Madagasikara ny vondrona Eoropeanina ny rotota nandritra ny fampiresahana izy ireo taorian'ny fanalana ny sazin'i Madagasikara teo anivon'ity vondrona ity. Ankehitriny dia manomana ny fametrahana ny hidinka politika ny avy ao amin'ny vondrona Eoropeanina. Faly ny tena koa Andriamatoa Leonidas Tezabsidis mahita ny Madagasikara tafavoaka ny krizy taorian'ny fifidianana kanefa tsy mora ny asa miandry indrindra momba ny fampiarana ny demokrasia izay mbola vao manomboka. Anjara mitondra ankehitriny sy ny vahoaka izao no manao ny tombatombana ny asa vita hatramin'izay. Manamafy kosa ity maso ivoa ity fa tsy hitrahatra ny hanampy an'i Madagasikara ny vondrona Eoropeanina.